Gasy Rakoto. Arahanao zao eto amin'ny CM Radio. Valifatin'ny dada. Tantara nosoratan'ny Ratsaonandro Son Flavien. Daniel Ramsetatana mbola Rantramanatso Sinez Tomona fitiavana Elina Sandra. Nandray feo Riantso tompona andraikitra sy mpanatotosa Ramsetatanta. Satroka ilaza aminao hoe milamy masy tsisy atahorana zao zavatra ataontsika izao. Anday nefa ara-teny an'izany. Ka tsy aleo ary ve dia miferin-dalana raha zany ka dia mbola afaka miova hevitra. Iova hevitra? Mivery eny ianao raha matahotra. Za tsy maintsy mandroso. Fantatro tsy inona ny antony nanomboaka an'izao ady izao. Mendrika moizanaina ve nefa zany. Fantatro tsara koa mantsy fa mety tsy eo intsony ny ray amintsika rehefa tapitra izao tantara izao. Mety ho samy tsy ho eo intsony mihitsy aztsika. Zany io lazako hoe miverena raha mbola mampivarahontsana anao ny tao am-pahafatesana. Tsy rado a. Aleko tsy mena toy izay anjehan'ny eritreritro lava eny hoe nitody damosina anao rehefa tsy vitako ny manova hevitra anao dia hanaraka anao any am-pahafatesana. Misaotra kia. Atsoriko aminao fa matahotra koa na zaza. Tsy ny ho faty loatra nefa no mampangitangitaka. Fa ny ho azy samybelona dia nitsalitsala mandrapatapitry ny haiko. Azoko an-tsaina. Na zany izy nefa mbola leoka ihany. Fa ny ahitanao hiaritra an'izao eto ambanin'ny masoko ny zakako indrindra. Mbola misy angala rongony foana teo homeo ihany aloha aminoko eritreritra. Tsy tsapanao mihitsy angany ditra. Andraso kely fa anao ny asany io amin'ny fotoana izay ilaivanao azy. Sa andraso. Minana kely amin'ity fa hito ny tena izy. Inona koa ty zavatra hafahafa ohatran'ny olatra maintimainty ty rado olatra tsoina hoe amanita mihitsy io. Fampiasa amin'ny mpiady mpanao viveriny antsoina hoe bersekera fa izay. Bersekera? Eny hoa. Inona indray koa zany? Efa notantarainao tamiko ve zany? Tsy tadidiko aloha mpiady mahery fo namakilalana ho an'ny tafika vikininy zany. Karazana mersenerana tsoina rehefa sendra fahavalo tsy tohatra. Nihinana ny tonolatra tonony zareo mialohan'ny nidirana tsehatra. Tonona zany zava-maniry atao hoe Eucalyptus zany. Dia inona moa zany ny antony hinanana ny tony ka? Lasa ohatra misy fanahy manindry azy rehefa avy mihinana ny tony. Dia tsy matao-pahafatesana tsony izy. Hany ka sa mamaky an'ireo miaramila polony maro manatina hifanandrina aminy. Rehefa mitady resto kely ny tafika vikinina no miditra tsehatra reny berserker reny. Karazana kamikaze zany? Misy hotovizany. Ny kamikaze moa fomba fiadin'ny Japonais tamin'ny faraparan'ny ady lehibe faharoa. Mpanamory roaplanina mpiady voasisika bomba. Manao izay injerana eo amin'ny samby fahavalo reny roaplanina mpiady reny. Fa ny berserker tsy voatery ho faty ka. Ary sika? Aza manafa hiaranao foana hatramin'ny farafofonaiko. Tsy farana fa hanomboka eto ny tantaranao koa fa raha izao ny fiafarany ianao dia samy mihitsy koa ny hanapitra ny aka. Aza miteniteny foana mory mioraka. Raha samy ho lasitsika dia izy indray ny tantarany zava-niseho rehetra taty. Fandresena ho amin'ny fahavelomanao tadio izay. Ary ndao amin'izay fa manomboka manao ny asana angamba ny amanitaka. Aza miala lavitra dia arao tsara ny toromarika omeko anao Eny ary.
tifotra vararaka fa androsy aty ambadikitsy fiara itsy ahy angany ianao e za so aloha fa ty aza mikoaisange ary mitabo amin'ny tany fa ianao vi adaly ary aza mitrerinaka miora tandremo fa mbola io vely io le rainty firinao teo mitabo mekavana ianao itifirako azy miala tsindrato tsy maintsy ho faty koa ianao zao noho ny aventranako tsy ho faty zany tsika fa oaka izay ny ranomaso e tsy renke fa manomboka voadidina nge tsika rato e ianao koa rehefa maratra be tsika mialampala tsy ho faty zany tsika hoa mbola zao mihitsy aloha tsy androany akory aza raisy de basky ty de mijalona eto ianao aiza tsy maintsy makeo amin'ny fiara io fa misy lesy grenady be de be ao e ahoana koa nefa tananao azy zany e hitako ny nampidiran'le kolonely lasy teo ka tamintsika nyresaka teo iny araingana fa mekely ny chance atsika ka avy ereny mieritsainao dia ataovy izay tokony atao eny re vonina afaka mandeha ianao fa mbola milanao ne ahy azy lozana rata ho fiarovanao ahy izy indray no nandray an'le bala tokony hahafaty na vita ntivotra le miaramila teo amin'ny lohany anefa izy volonylofika ohatra ny forotapa dia matoko ve rato tsy mino azany ahy rato foaza ho afa vitangeny adytsika azy lozana rato indrisy matsy tsy fantatra kory izay atsy misy avaratra amin'ity toeranyity dia ina ny ataoko sanatria ve dia ho jereko fotsiny eto tsy alana nenina kory rato tsy mitsahatra mitsininiky andraha miratra ny rehetra aleo aloha tsindrina mafy any reto ratra ny reto e sitrany mba tsy be loatra ny raha very fa torana amin'ny fekibony koa ny sandrany ataokaro amin'io tana maratra be io zay oay andrasy loha fa nisy fomba fanajanonana raha natorony azy etoko kay moa dorana amin'ny vy mamay le fery amin'izay mikatona ny lalandra zay mihitsy le izy ka autorisation de fiançoan'izay ho izy mitovy amin'le teknika atao amin'ny circoncision à l'américaine ireny ary aloha hitady visy afoaingana aloha anaovana an'izay fa manomboka fanina koa zany no le bala tafely eto amin'ny fiako angamba arabaina tsy maty foa manaina mademoiselle Miora fa manao iny eto ambony ty fandreny ty ary maninona anketsainareo amin'ity fekibe ty fatako e maninona koa ny tanako no mifatotra aminao ty mba ho fiarovana anao tsy handratra tena ny anton'ireo fa za metsika mahery aloha e zany dokotera Yvon ary izy rato nataonao aiza ho rato tsy nitsahatra ny antsoantso an'izany olo zany ianao ohatry nomaly rehefa midelira fa iza moa io rato atsotsona hoe zafady tokony nahita azy nareo rehefa nahita e
Teo ampamelomana azy ange atsinona tsy nahatsiaro teny. Miala tsiny fa tena tsy nahita olona teo akaikinao aka. Efa nijerijery ny manodidina ihany anefa. Azay vao niditra tanaty fiara sy nitondra anao malaky taty. Fa taiza sy tamin'ny fomba hoana marina ary zany nahitanao ahy. Efa divy kely anao mihitsy avao tonga saina ny veriny. Satria natsikaritra lamba somary nikopakopaka. Antsofin'ny rivotra avy amin'ny fiarako mirimorimo e. Rimorimo? Ahoana ny fomba nahafahanao ny rimorimo teny anatin'ny fotaka sy fatimarika nisy anay iny? Teny amorona rabe anao nitako fa tsy tanatin'ny fotaka zany ka. Enao rery ihany koa fa tsy nisy olo-kafa. Amorona rabe? Isa zany namindra teny amorona rabe. Izay olona namindra tsy inona mahafantatra misy any rado. Tantaraho amiko amin'ny Antsipria ny zava-niseho rehetra dia anampy anao hitady an'izany olo zany a. Atombohy amin'ny filazana hoe izy io rado lazainao. Eny ary. Kia midira amin'izay rehefa avitra somatsara izay mianaka e. Misaotra anao Andriamanitra fa bindra fo aminay izay tsy mendrika ny amin'izany akory ianao. Fa maninona kosa moa tsika ny tsy mendrika an'izany ka efa nilazaiko anao foana ange fa maharo-po aminao izy e. Jolahy ange zary lisy e. Tianao angamba? Ie, fantatro mihitsy zany fa tsy voatery ho jolahy mandra-pahafatinao ianao ka ampitiavana be ny angaviny anao hoe oka ny mpangalatra tsy angalatra tsony fa hiasa mafy aminao. Eny ary eny fa ataoko izay no ny amin'ny nosy ny zanatsika e. Hopofoka aminao hoe mahay zavatra rehetra rehefa tosiko ilay fitiavako anareo. Misaotra kia, mila anao raha teo nge iny zanakao lahy iny e. Mila anao hanoro azy ny lala mahitsy sy ny namany. Eny e, menina aminao fa hiezaka ho ray modely ho azy ta. Izany? Ie, omerako ihany koa fa horenana mpisogaika anao hatramin'izay. Misaotra betsaka. Fantatro fa tsy maintsy tonga izao fotoana izao dia tsy sasatra ny andry anao ary andana ilay vao amin'izay ny zanako hijery anjandriny na izy koa azy izay mitaintaina ny an-tranon'olona any. Eny tokoa ary aleo ary aloha jereko any zareo e. Fa amin'no tena nge zany nataonareo zandry miore. Fangaram-bo ny radony mihevitra namotsana miaramila telopolo lahy. Tsy hainao tsara ngam fitantarako azy teo e. Ray farany aferinay efa maty ilay nitifitra azy. Tokony ho izy fa tsy ianao no nitondra tany amin'ny dokotera raha tsy nisy an'izay. Izay filazanao azy no izany na rambo izy na inona. Fa ny fantatra aloha dia efa montsana araka ny teninao daholo ny fahavalonay. Kalma aloha ianao fa aza misendotra loatra ohatr' izany e. Teny fotsiny aho hoe tsy fahendrena ny misetra loza ohatr' izany ninona antony. Eny e, tsy ho azonao koa zany ny tena mariny satria tsy fantatrao hoe izy rado ka ohatriny ahoana ny toe-pony. Ny azoko antoka aloha dia hoe biherim-po izy e. Tianao mandilatra ny tenany koa. Izay rehetra izay no mibaiko azy raha ny mariny fa tsy adalana verivery akory. Fantany fa raha hipetra-potsiny izy dia tsy maintsy ho fatin'ireny olona ireny Ilazao ary efa matsapa-tena fa matanjaka tsara ianao e. Iaraka hitady azy amin'ny toerana nolazainy io mantsika. Raha misy tsipriany zavatra tsaroanao mety hanamora ny fahitana azy ihany koa. Ty za dia nanadino ny sotranao. Miala tsiny fa safotofoto loatra ny zavatra rehetra e. Tsy tao an-tsaiko akory hoe noho ianao no mbola maheto Tsy misy tokony isaoranao zany ka. Za raha teo tsy nanometsiny ianao. Ara-dalàna be daholo reny fihetsika ao rehetra reny. Ka ny vato aza nge dokotera ho sora-menaka rehefa nahitana soa e. Atombohy amin'ny fandrodanana amin'ny fefy manasaraka atsika ary. Atsoy fotsiny hoe Yvon dia samy afaka tsika. Eshi, zany koa ve dia mifanentana amin'izay nataonao aka. Fiandohana ihany zany fa mbola tsy izy rehetra. Ny ambiny aleo hitantsika miandalana eny e. Zahoana? Eny ariko.
ianao fa zany safidy tsara indrindra. Oay, tsy inoko mihitsy nidiranao. Hita bianga ny akoviako. Kivy mana matahotra mihitsy angamba. Azoko fantarina ve ny antony? Mana hoe soa fohy ny andro iainanareo so safidiko zao. Fantatrao ihany tsinona hoe tontolo ajakan'ny herisetra sy ny valifato no ilomanosako. Manana finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary nesy a. Ainy miaro anao sy miaro anay amin'izany. Te hin'ny Andriamanitra ao anefa tena tsy mety aiko rolisy a. Tsy mahay tsara velatry a. Tsy miandry anao votom-pinoana koa nga izy e. Enao maniry hanompo azy a de ampy. Efa enao angamba le teny hoe tsy ataony tsinitsinina ny fo torotoro sy mangorakoraka. Mingavy ao lehilahy torotoro fo zany ianao. Satria ve lehilahy malemy fanahy no mety amin'Andriamanitra ao? Inona nefa maharatsy an'izany? Ratsy zany e. Ratsy zany satria tsy natao an'ny olona malemy zao tontolo misy antsika izao e. Anaty ala iriry avy amin'ny bibiditsika. De mila merina ohatran'ny liona raha te hiaro ny ankonako. Eny e, ny fitiavanao ny ankonanao izay ny endrika isehon'ny hatsaranao indrindra. De noho izany any nefa ny angaviako anao izotra amin'ny lala mahitsy amin'izay. Tsy tiako kambotombola kely tsinona ny sombina antsika e. Ny fiainanao eo anilany ny fanomezana tsara indrindra azonao omena azy. Fantatro zany ka. Fa fipetrapetrahako mihitsy koa nefa manafaingana ny fandaozako an'ity tany ity. Finona nefa mahatonga anao miteny an'izany? Efa mandesady ny feo hoe hamono ahy Ivan sy ny miaramilany. Za sy ny taranako. Ny mendany amintsika de be lavitra noho ny mendany aminy Rinesy a. Mbola tsy resy lahatra amin'ny heriny. Midina amin'izay ety atany fa ampy izay refingatra izay e. Andriamanitra mahafon'ny zanany ho raviravin'ny fahavalony no ianteranao hiaranao amin'ny basy marivava. Izaho izay lahy zao amin'le mission nampanaoviko any lalo e. Sa mbola variana amin'ny lalo voromotika indray lahy ty? Miandry ny fotoana ny avy ny zavatra hita fa tsy azonao tereko masaka e. Efa ny famaimaizanao ihany no nampandamoka ny paikadinao tamin'ireny. Moramora kely ty vava. Adino langa hoe iza miresaka amin'ny lahy eto zao ka. Sanatria de sanatria ka. Fa so adinonao koa hoe za sisa ny farafanantenanao. Zany ny alanenina nanao colostomie sigmoidienne taminao. Ratsy zany anefa. Efa nitsotsotra tany ambany rangilahy ianao ohatr'izay. Ny familiana ny malotonao anatin'io posy kely io zany so tsy azonao e. Eso fepelan-tanany lahy moa zany zao netiko. Nefa tadidiny lahy tsy ampahafiry ny mondro kely laniko tamin'ny lahy raha zay zany. Tokoa moa nisy an'izany. Raha ny fitadidiako mantsy de ny eno no nandany mondro kely nampianatra. Andraiky kosa variana mampirevo makorelina eraky Madagasikara. Raha mba nanaiky ny torohevitra mantsy ianao de tsy nitrango zao. Fa tao inona koa e. Maninona tsy afa-mihetsika letsy tongotra aman-tanako a? Aza manafa tsy maninona akory ianao ka. Fa hoana e. Nasiko rano mpanafody atao hoe pancurome kely fotsiny sérum anao. Zay no antony mety hatsapahanao avizanana sy malemilemy be. Asa aloha zay mahatonga anao mikaraikona tsy mahay miteny io. Mety le rano mpanafody hafa voaraiko tsy naty eo angamba. Aza tantara labo eto fa lazo amiko letsy zay mahazo ah. Ao fa azavaiko aminao raha zany foana fahazamanahy e. Inona ka? Tiako fantatrao fotsiny hoe eto ampelantanako arabaky teny ny ainao. Erreur médicale kely fotsiny de mahafaty olona. Maika moa fa hoe atao fananina. Ny pancorium nampiasaiko tao aminao teo ohatra. Zay fampiasana le fahanany ozatra alohan'ny fandidiana de miparalysé ny diaphragme raha be loatra. Ohatran'ny hoe manao crise d'asphyxie na fahasemporana le olona de manary aina tsy kelikely. Ny chlorure de potassium mandray zay fampiatona ny fodidiana de azo avadika mora foana ho pozina mpitsahatra azy mandrakizay. Zay izy raha zavaina tsotsotra e. Mino fa azonao ny tiako ambara. Tsy van'ny lahy e. Nenena ny lahy zao fa mandrasy de fa miteny any lahy zay.
Tezao tsara ny zanantsika ninkidona ninkatra ary Lisia. Zay no any afatra aminao. Fa maninona nefa raha miara-mitsoaka aminay koa ianao e. Inona zany tsy maintsy hijanonanao eto miandro vonoany izany olona izany fotsiny. Tsy misy toerana eto ambonin'ny tany ampahany fahalemana antsika raha mbola velo ny van. Tsy tena gasy tsinona izy ka manana tambajotra hatrany ivelany rehetra any. Dia inona nefa ny kasainao atao raha hijanona eto? Ampiasa ny traikefa sy ny fahaizako rehetra aminoana azy. Asa manahy ianao fa vao vitako izany dia mamonjy anareo any. Ary raha sanatria hoe ianao matiny ka, dia inona ny ataoko amin'ireto zazy reto? Efinina toroko anao iny ny toerana misy an'ilay bankera efenanareo e. Antsoy amin'ilay telefonina satelita nomeko anao iny fanoro afa-kerinandro. Raha tsy tonga any izy no ilaza aminao ny hafaran'ny toetra raty. Ary mandeha amin'izay efa manome signal izy. Tsy azo hijanonana maritra mantsy eto fa terrain découvert. Nesy tsy te handahoanao zany nefa tandindondozany ny ainjanatsika. Manenjika ny eritreritra satria zany napriska anao andray andreny fanapahan-kevitra reny. Esory ao an-tsainao zany eritreritra zany Lisia. Efa ela ny eritreretako anao zao safidy zao. Nanana antony natanterahana azy anefa zao. Dia ty vavy tokako ty rehefa mitantara momba amin'izy day ianao dia zao mba tsy le zajolahy no ataonao fantany. Zao kivy mantsy izy. Hoe ianao hitantara amin'ny an'izany matoky Eny Romeo izy dao finniko farany dia mandeha amin'izay lehibe lahy zao mino fa ho tadidiny lahy zao fotoana farany fankahitantsika zao. Mitombo lehilahy dia asa vela hidina ny pasana mpasambarana ny volofotsy mifahavaloko. Aina solo ny aina Lesy tadidio zay. Fino ty lazainao amin'ny zanatsika ary Nesy Asa tapahanao fa tsy manam-potoana hanafarana azy akoatr'izao tsony ange za. Tsy tiako lehilahy osa sy sary tahotra ny zanako. Oka mifavalo lahy no angovotra rehefa maheno ny anarantsika. Azony lahy zany dia arovo ireo vehivavy ireo matoky any lahy Fantatro tsara amin'izay hoe izy rato ny tantarany sy ny loharan'ny herim-pony. Alina zany. Fa aminao zany mety hoe lasa izy raha velona sy tafala teo amin'iny toerana iny ka. Dia izy koa nefa naka ny fatiny teo raha maty izy. Tsy hitako izay avaly anao amin'izany ary Zefon tsy mino atsinona hoe velona izy tena velan'ny tany tsy rado mihitsy no anao an'izany amiko hoe. Matoky azy loatra anao ny tena mariny any ka heverinao tsy olombelona manan-kilema intsony izy. Mbola tsy tena fantatrao tsara indray izy raha izany. Na dia laniko ny tantarana ny zavatra rehetra nataony azy amin'ny fotoana rehetra nyresahantsika. Andeha ry atao hoe velona izy dia hitany ianao tsy natsiary tena teo nefa mbola misy aina kely nampitepi ny fonao. Nikiry ny taritarika anao mandra-pahatonga ny teo amin'ilay arabe iny ngamba izy satria fantany fa tsy maintsy isy fiara-ndalo eo dia hitanao. Io sisa ny faraheriny anavotana anao. Hatreo aloha mbola azo kekena fa avy eo ary nakaiza izy tsy rato sy ny fahamaliana mihitsy no amela arery amin'ny olo tsy fantatra eo tsy ho niala teo anilako izany izy raha tsy miverina tamiko ny saiko. Dia aiza marina ary zany izy mitombina daholo tsiny zany teniny oro zany. Zao ry Miora amerina andefa alika mpitsongodia indray aloha ara-pitso. So mba zay no ahitam-bokatra mantsy ho ampitomboky ihany koa ny mpikaroka ho karamaina. Fa nga efa nanao an'izany rehetra moa ianao. Tiako atao surprise aminao ny fahitana azy ny tena mariny dia nanaraha mabandim-panao charbon amin'io ala io Ary ny alika taiza ny nahitanao alika mpitsongodia. Finona mahagaga be anao amin'izany zaza niarana lalao tamin'ny dada ny CB eto amin'ity faritra ity. Izy no resahako dia nanome an'izay vahaolana izay satria heverinao fa tsy mahafantatra fa tsy scalpel sy compresse aho. Ie, inona tokoa moa ny tena fantatro momba anao raha ny mariny fa nga mpamono olona tsy mba manana fitaovam-pitsaboana toy ny ianareo. Mivavaha mafy ary mba tsy olon-dratsy ahako. Lamotro ary sao dia mba aty hatrany mpamosavy tokoa ary no manoko skidy.
dia sanatria hoe ka nainanao sinema tamiko fotsiny iny olona iny fa tsisy zavatra marina izay nambarany. Somba ato amin'ity trano ity ihany koa ary anefa rato fa izany farim-bariny lavitra e. Ary toy ny fosahady tena leo fandriana ary neny amin'izay ny fotoana fakahanaina. Dia izao etahanao izao izany ny eritreretinao hanavotana amin'ny orany izany hoa maninona ny tsy valianao e? Afanga dia lasa osa tanteraka mihitsy ny fahitanao ahy. Izao ary ampiakaro any ambony lohanao ary hoe iny tena iny jerena. Ianao kosa efa mila voatsiary mihitsy ka. Zavatra farak'izay tsotra angezany angatahako aminao izany. Atao fa tsy doika aminao ary vitanao izany. Raha izay ny ampanginanao dia tsy maninona fa ao atoka e. Tamika loatra koa naningako azy teo. Ratranao mihitsy ny mbola tsy sitrany. Mety eza naiky ny zava-misy. Ka tsy hipetra-potsiny mandavataona eto ahy. Ampy izay roa volana angarangidiny tazomandreny ny anabaviko izay. Manana faharetana ho aso ho animba zavatra. Araroty amolona volana mipakadana votanao azy ny fotoana hijanonanao eto. Izay manko ny tombon-dahy lehibe indrindra nananao ny tsy fahafantaran'izay homaninao sy ny misy anao. Marina izany mila mianatra mampiasa conseil-ko ngamba. Tsy maintsy hanamafy ny fiarovan-tena no mantsy ry zareo. Izay indrindra araka ny efa nilazaiko taminao dia mampiasa alika sy olona isan-karazany mihitsy ilay dokotera. Nisy tantarany tantarainy dada mitovitovy amin'izany tokony hitandremanao. Iza moa ilay olona firesany matetika taminao iny? Ay ve tsy haika varanga amin'izany teneninao izany. Ino mihitsy? Tany tsaty any am-pambolena tokoa no nitatitra tamin'ny CIA ny toerana andisy azy. Nisy tamin'ireo agent CIA koa modina no tatsany nefa nitsikilo sy nanam-poroa fotsiny hoe tao atoerana marina zareo. Tsy hafanandositra tsony izy no izany rehefa tonga nanamika azy miaramila mirongo fehidina. Hitanao izany ka ahoana mbola hidohika ihany sa? Aza manahy ianao ry neny fa omalina alina mieritreretiko hanatanterahana ny action. Izany raha teo moa mageria fa nafihana tamika sady aingana ary amin'ny alina manginana divaraina. Matoky anao fa tsy to fiafara-minisy ianao. Andany atanorakina no manana ny valifatiko fa aza matahotra ianao e. Tsy handiso fanantenana anao sy dada mihitsy a. Eny resy lahatra n'izany a. Hitako tsy na fivoaranao nandritra izay 12 taona nahafaty azy izay. Andeha karakara aloha za fa aza mijanona maharitra eo e. So dia isa tsy karitra eo. Ok neny baka rivotra kely fotsiny dia hiditra. Tsy sa manao fihetsika fahafahany miora akory ilay dokotera raha nitatitra fanorosiny iny. Satria ve manateny izy hoe ho fantatry miora amin'ny toerana ireko. Efa norona nitondra taty. Rehefa samy tsy natsiaro teo izay ta tsy afaka nitondra ny indray miaraka mantsy izy. Dia izany ny vonjefy izany no efa tena mba vahoana tanteraka. Ho afaka navitra amin'ny ora avy rehefa velona somatsara. Na dia nahasosotra azy ny namelany zandrika tany dia nekeka any hoe nentiny safidy. Tsy maintsy hitady fomba malina fitiany sakaiza matoky iny na ho ela na ho aingany. Afaka herinandro fitsy dia anavitra amin'ny orany. Andripaka tanteraka an'ilay sy valareny ihany koa. Airatiny masonao fa fantatro hoe tsy matory eny ianao io e. Dia apetrao ihany koa iny seraingy iny fa ianao ihany no aratra an'iny eo a. Tsy ho voanao amin'iny mihitsy atsiny. Mirerere lahy amin'izany nefa tsaroany lava hoe za fa tsy nireny lalina mola volany laha ohatran'izany ka ha. Zay isorako anao mandrakandroandrany amin'izay. Zay na tsy nikarakarako anao eto fa tsy ny fitaizanao aloatra. Eny nanao adisoana tokoa aloha e.
Tsy laviko zany. Zany indrindra. Mino aho fa fotoana angely hoe joana arenana an'ireny e. Amin'ny fomba ahoana? Lazao amiko hoe inona ny azonao atao anorenana ny zava-pitanao? Fantatrela tsara fa orava ny fanjakana izay miady hatrano. Ahery kokoa ny hevitsika raha miara-miasa amin'ny fanampotena ny fahavalo iraisana. Tsory fotsiny hoe tianao fitaovana ianao satria tsy afa manoatra e. Tsoriko aminao tsinona fa tsy ilaiko fanampiana avy aminao velively raha izay bandy tsy anino izany. Diso hevitra lara zany e. Raha tsy aninona araka ny tenin'ny lainy tsy ohatr'izao ny farako. Satria hevenao fa mitovy aminao ve Te ampitandrina ny lahy fotsiny hoe adsoa ny efa nataoko eo ataon'ny lahy io e. Zany manamaivana ny fahavalony ka mihevitena hoe efa tompon'ny fandresena. Kinona arony zany ny fanampiana mba azonao omena e. Hitany lahy, manana information tsy fantatrizana iza. Fa raha manan-kiara asa amiko lahy vao lazaiko izany ka. Dia nino ary fa miaino anao inona ny zavatra tokony ho fantatro momba an'izany tany izany? Ka mandray sary lahy seza fa ho lavalava ny tantara ao zareko amin'lahy. Miaino anao ary fa inona koa tia mampirosaka rerin'ny ranomasiny eny ty ato? Oay, enao koa zany mitsaitsaika ohatry ny olona angalatrako. Fa andeha aiza amin'ity andro mandroso hariva? Akasaina kila ny ivelany eny ary neny. Aleo mihery ohatrany trandraka atao amin'ity banker ty. Koa raha misy mahita any, fantatro tsara fa efa miparitaka hatraty amin'ny faritra misy antsika ny olona Ivon sy le dokotera zanany iny. Zavy adala ary neny. Sady sisa azy ve tokony angofotra mahita? Tsaronao ve hoe zany ny teny farany taminao? 17 taona lasa tokoa mantsy izay. Ny tsy fantatrao dia nisahako ny soratana daholo ny zavatra rehetra mampatsiahy ny dada, ny zavatra nytenenina, ny zavatra nataony sy ny fahazarany. Dia mamerina mamaky andreny isan'andro, miezaka mitady Tsipriany hafa ihany koa. Inona koa zao ny tanjonao amin'izany? Tiako iredareda foana atao anatiko ny afon'ny valifaty rineny mamina vinandro manalina ny zavatra rehetra ataoko amin'ireny olona ireny nandritra n'izay taona maro izay. Dia inona ary zany vinavina mameno sainao zany? Ohatra hoe tsy anaty kajiko mihitsy ny anapitra ny eny amin'ny balatokana, ataoko izay atsapahan'ny fangiry firiana lalina mialohan'ny ialany ena. Tsy mampirisika anao an'izany velively nefa fantatro koa fa raha hipetra-potsiny ianao dia ry zareo ny amitan'izay efa natombony. Voalaza anao, tsy ambiala hipetra-potsiny mihitsy ny antsoantsony raha ny dadana raraka ireny olona ireny dia ny raha iraisana amikorenao amin'ny lalan-drahako mandrak'androany. Be dia be ny zavatra mbola miafina amin'ny rato. Tsy te hilaza zavatra fahamomba ny nisy anefa satria mety hakivy azy zany ampilofika ny herim-po manosika azy. Ndry fa ny zavatra tsy nety angano lazaiko teo ny tolasam-borona tampoka teo tianeny. Ka lasany amin'ny fotoana farana ahitantsika azy fotsiny ny saiko. Dia le endriny feno fanahiana nefa nafenony tamintsika. Dia izany ve le nampirotsaka ny ranomasinao teo? Eny anaka, nandamy mandreto boky sy taratasy reto dia nahita n'ity sariny telo daty. Adinodiniko tokoa mantsy hoe efatra amin'izay mihitsy zareo no nalaina hisaraka. Fa ifanory ve ty itienanao ty? Avy nanao baolina ry zareo tamin'io. Tsy nanaiky mihitsy fanory raha tsy nanaraka azy Zavy any nandray atendrony sa ohatra ny hafahafa mihitsy ny zavatra lazainao Tsy mandray atendrony ianao ka tena le nieritreretinao mihitsy ny marina. Mbola zasy fanorony niaraka tamin'izany. Ay ve dia ahoana zany nahatonga anao sy dada tafiaraka raha izany ka? Efa samy nafantatra izay hoe tia koa nisy rainao. Tsy mifanafina ninina mihitsy mantsy izy roa lahy reo Zany ny fampatoky hatramin'ny farany koa any ka nanisy azy amin'ny fitiavany nisy dia tsy nanana iahy mihitsy fanory rehefa nanome toky izy hoe tsy hamadika ny fisakazana noho ny resaka fitiavana. Zany very neny. Eny, taty aoriana nanomboka tsy netsony ny fiarahana izy fanory dia nanontaniany ampabe masony izy hoe mbola tia atony taloha ve? Ohatra nanaovan'ny drala pasipasy teo zany ianao? Raha tsaraina tokoa dia
mety hoe izay angamba fa na tonga anazy nanao an'izany anie dia satria tsapany hoe lasa tia annesy ahy tsy te atsiaro tena ho voafitaka izy na anosika anay anao an'izany zany azonao ve aloha izany azoko ka raha misy zavatra tsara tena atsiarovako any fanoro dia izay fahendreny tsy manam-paharoa izay antony tsy nanana nisy ahihanankina ny fiainantsika taminy koa izany tena naiko izany dada tena nomboka niaraka teo ny io nareo nanaiko izy hoe tia ahy za koa nanaiko hoe tsisy olana ny amin'izany fa tsy mbola tena niaraka izay raha tsy volana maromaro tateo ariana zany ie ohatra ny verina ompinamana be izany fotsiny izay tena avy eo moa inesiny nahita fomba namadihana izany tsy kelikely ho lasa fiarahan'olondro hoe tateo ariana izy vao nivaky tamiko hoe tolotsaina avy amin'ny fanorokoa reny fa inona le hevitra nataony tamin'izany ka manahirana ihany kosa mantsy izany nikoty namana izany to makasipapa tsy izany fa nanomboka nitondra ny fanomezana kely tsy indraindray fotsiny ndre tiahoana mifombiana ny vonindrozy kely nasainy miarana mandehandeha rery aminy tsy erinainy maraina ao an-trano dia babo le zazavavy azoka tsy anery mafy ry zalaka ie dia le tsikina araiky pitia tamin'ireny indrindra nefa nitako farany tamin'iny andro iny le herim-po mampiavaka loatra azy ireny no hitako isan'andro eny aminao dia tsy misy afa-tsy izay herim-po izay ve tsy mba nisy endrika na fietsika hitovizako aminy ve eto azany ilay voatery andainga amin'ny rado mazava ho azy kosa inona amin'izay ataonao moa tsy hanahafanao azy zany ny vomaika nahafalony foko aza dia nyoaranao lavitra izy raha ny tanjabatana sy ny akinga-tsaina dia inona koa izao no mahafaly aneny amin'izany ka faly satria tanteraka le nofinofiny hoe tsy ho lehilahy osa sy matahotra ianao dia izao ianao lasa lehilahy mahery fo no izy mihitsy aza eny misy fotoana mivoady aminy hoe ho vitaiko hatramin'ny farany ny afatra napetrahany tamiko ho vitaiko mivaly fatiny dia ho tantaraiko amindray rehefa mpeon'ny fahafatesana indray izay mianaka ny aoriana mandehana ataovy amin'izay aloha ny zavatra taonao fa zalozana mirediredy miaraka amiko eto ndana fa tsy maninona misaotra roneny misaotra namofo an'izany lasa fiainy fihetsepo izany mifantatra ohatrany dady isaky no miresaka aminao tsisy fisaoran'izany anaka aza alipody dia mitandrematrany fa ratsy kely lalana endray roneny io tsy dia henoko tsara nyresaka izy ireo fa mitsoka amin'ny menavaritra koa ny rivotra nefa za lavidavitra nitsikarotra aloha dia tsy olokolopoana mihitsy olona tarohan'ny zareo io manao komplesika raha tsara mantsy saingy efa nivadika mena nonondrano le lobaka fotsy anatiny aleo manatina kely raha nga enona nresany so misy information ilaina ihany nataony lahy izy ty ny volako rehefa tsy vitany lahy ny asan'ny fanarana efa manao ny asany dalony karamaiko andravany tanàna ka maninona tsy mbola nisy fitrandrana mandehany hatramin'izao ahoana moa ny fomba hamaliny anao nefa ny vavany aza mifatotra efa fantatro ny valiny zany rehetra zany na tsy amaly azy izy fantatro fa mandefy ny voadolo ry le tsy manjary ireo indrindra vao nahenona azo ateo ary somba mitombona ihany ny teniny hoe misy mpanao politika te salovana nao amin'ny fitrandrana ny vatosarbidy ka ngamo zany ferany efa hatramin'izay ny mpanao politika no manao n'izao fery zao fa ny vahoaka mbola tsy maraka kortanina amin'ny asandalo sy ny kere ny mponina any amin'ny faritra tsy miny dia avy eo miala ny fonenany inina tokamonina sy ampijaliana mihitsy ireo mba tsy hafantatra ny tena marina nge nefa ny arena miopampany eo amin'le faritra ny tianareo atao tantely hava-drakotra mila olona mahteritreritra sy vaty fo mihitsy koa aloha vao mahavandoza ohatran'izao ka inona moa le tsy mahasamy hafa nataoko amin'ny ataony laka tsy hain'olona koa ngano isolonlahaka anandreny tova amidiny lahy reny fa ny olona tsirairay ka ninareo fianakaviana ampolo maro mihitsy ny ray ataonareo vonomoka rehefa mamono le ty dia mamono tsy elahy velively ny mendrika nasaty doa amin'izany ny tena marina dia zao lalàna ny alany miahatreto satria anaty alitsika izao ary za sy elahy ny lioana piremby eo
tsy maintsy misy ny pirempy sy ny aza fa misaory lahin'Andriamanitra satria tsy isy an'ireo natao mony eny. Fa na zany aza tsy hiara-iasa aminao amin'ireo aferanao ireo mihitsy aloha raha zay aloha dia azoko antoka. Tsy olana letsy zany mana tena fotsiny aho fa hanome tananahy lahy raha hoe misy ilako vonjy fitaovam-piadiana ohatra na tsy haiko mety hoe le manampy ny miaramilako. Eto mandehana amin'izay la tsy dia ty firy ho faty any Reza ho aiza tokoa moa zany le information nampanantenana omenao tsy mety amiko raha mitavozavoza ohatr' zany n'olonao Calme lahy efa tena novetiny tokoa letsy ny rano matsakaina. Amin'ny lafininona ohatra hatreto aloha dia mbola fampanantenana pokaty sy fampiendrasana trano no azoko. Tsy nilaza ninina tamin'ny lahatra amin'izay satria mbola tsy tena solide ny information azoko. Fa mino ahy lahy hoe kely sisa divadika ny rasa ary tsy maintsy mahatitsika ny melohan'ny farany terinandro ty. Omeo antony mafonja ary aloha inoko anao raha tsy zany mantsy tsy zazakely ka ho rotsirotsianao amin'ny kapokapotsoroka. Ka raha ny vovao farany lesy dia ifanoro le mpamadika ao ambadika izao rehetra zao Fanoro? Eno Fanoro lehibe nitafika ao ve? Fa mahafantatra fanoro hafa koatran'le latsambaratra iny ngamo elaka ohatrany tsy mihiny fotsiny aho hoe reny ny mission niarahana nanao sy zavatra vita dia sahany fanoro ve ny amadika? Tsy voamadika letsy izy fa efa namadika antsika hatramin'izay mihitsy satria izy nanampy ny vady aman-janaka nesy andositra tamin'izany ary mandraka androany dia mbola mifandray foana ary zareo. Dia inona zany ny décision-nao amin'izany? Aiza izy amin'izao tsika miresaka izao? Eny miangamba hoe nivoaka amin'ny marina dia tsy hita popoka izy eo am-pikaroana fantatraza ry zalamy izao letsy tena loza koa zany aiva zany tsy nandalova ny fanoritsony tatoato dia ahoana ny ataoko satria raha reo no mahita azy voalohany dia tsy maintsy baradaka ilazany toerana misy anay fanoro. Zavatra tokana ny angatahako aminao rehefa eo am-pelatananareo izy. Lazao efa menao ny lahy. Aleo zany ho anala ny ainy. Ny endriko ny tiako ho hitan'ny farany rehefa mandao ny masony tsikelikely ny fanahana. Tsisy olana raha izay letsy fa te hanatrika koa nefa amin'izay fotoana izay. Dia aorian'izay ny tsy maintsy ho raisi-potsiny dolo raha lisy ny zanany. Efa ny fanta fa tsy avelako ekipa ny masoko raha tsy tsindriny ny tany letsy vanindreny letsy ary kely sisy zao dia ho tony fanindriko. Ary andao hiala eto amin'izay fa miandry ahy koa izay le raha soherina keliko Ka raha za mihitsy koa aloha ny teo amin'ny toerana lahy dia fa ely ny matika ny leona ty tsy misangy remby zany saka kely ny manao an'izany azo lahy ka prédateur fietsy lavitra noho ny liona ngeo ara zany kakana kely anjonoko ny trondro vavety fotsiny ihany io ka tsy maintsy genagenaiko. Eny matoky an'lahy zany fa tsy hitondra antsika amin'ny tsy mety ny hevitra lahy na dia somary mampisalasala mafy aza ny amin'ny fombiazany zany. Dia diso hevitra lahy raha manaty anay hitsabaka anatin'izany fandrika izany tsy fantatra lahy marina ny zava-bitan'ny olona manao viveriny any ho an'ny olona kaiky azy zany za koa efa niomanatry ny ela mongotra ny lahy amin'ity tany ity tsy hiala sasatra raha tsy mikorobaka eo amin'ny fahavalany sabatro. Aleo aloha hitsaitsaika hiala eto amin'izay fa efa reny miveriny reny ny lika mpitsongo ity tokony hifindra toerana farak'izay aingana angambalony amin'ny varavaratsy ny mandra-pavitan'ny aloko tena manatiny ety amiko ty aliko ty zany ihana ny mba ho sariny tena mbona hosotra amin'ny vatako tokoa ny fofoko. So ihany fa varendresaka ry zara dia tsisy nieritreritra anaraka an'le alika fa tsy maintsy efa miparitaka mitady aheraka ny aly ity izao reny tsy maintsy efa nisy natsikatra mantsy hoe maty voatsindriny ny antso le alika teo tena mbola kely zany heriko zany efa tsy afaka miandry tsony ty raha zao ny fandihany ka ohatra tena misy olona zany ary teny efa akaiko vao henoko aleo aloha miala moramora amin'ity lala masaka ity dia miandry an'ireo lasa vao toizana n'ity ena lasa manao tandrevaka ve
nefa dia atsoina kely monja no amoizana ena amin'izao toerana misy azy zao. Aleo afianganina ny ty fa toa hitandryle maizina ihany ny lalako na efa niezaka tsy namela trasy aza. Tsy migidina ny vatomanafina ny lalana mitsofoka ato. Neny dia sanatry ve? Neny aty ve anao e? Tena tsisy mamaly marina. Aza hita gasolo avy namono anely le ny faneny. Ato e! Fananiny ianao ny tratrarina tany? Fa aiza ianao zany fa tsy hitako ange. Ato aza mikorapaka fa tsy maninona e. Neny fa maninona ianao? Fa inona ny tranga teto? Tsy rahako reo fa iza taitaitra e. Tsy maintsy mialaingana amin'ity toerana ity ianao. Zao dia zao mihitsy. Lasandry sareo any mantsy fanora. Fa ahoana nafantaranao an'izany ka? Nivoaka tato angaha ianao? Izy ny tonga teo saika hampandositra anahy. Vonin-gadona kelikely izy dia naheno alika maromaro mivovo tao avelany tao zay. Tafiditra tato zany ireo olon-dratsy? Tsy tafiditra ka. Izy ny voatery ny voaka avy aty aoriana rehefa avy nanafatra anahy. Tena tara loatra zany. Raha niza zany reny aminao reny ka? Any fanoro? Rehefa lasa tsikelikely le olon-dratsy dia tsy atseka ny voaka hijery izay nanaovandry zareo azy. Sao dia niratrain'le olon-dratsy fotsiny izy dia navelan'ny alaina tao. Tamin'izay indrindra nefa no niverina tamika naka ny satrony adiny teo ny ray tamin'ireo jolahy. Dia hitany ianao? Ie, hitany dia saika hierika iantsony namana izy no mivelesiko tamin'ny vibe akaikinao io. Zany ve? Tsy mijanona raha tsy potika tsisy nalalana azy tsony ny lohany. Fa ary toa tsy nahita fatin'olona tao ivelany tao zany ange ahy e. Sao dia sanatria hoe hiverina hitadiny namana ireo jolahy ka hita azy eo dia fantany hoe misy olona ato. Dia io nitaritarito hiditra ato io le ray matoko. Ary tena potika tanteraka tokoa ny lohany. Mino zany fa izay no antony mbola mampangovingovotra anao hatramin'izao io. Ary mety naman'ity jolahy tia nitady azy koa zany le rola nifanina tamiko teo reny. Mizotra makaty amintsika ve zany? Avy aty ngambo reny fa tsy akatika. Ve mety niala ny enina nitady namana io tetỳ amin'ny manodidina ry zareo fa tsy nahita dia lasa. Fa tsy maintsy manavitra amin'ny fanoro zany. Dia mbola tsy matiny reny izy. Ianao mandehana mandositra lavitra amin'ity toeran'ity eny. Hitanao misy an'ilay kamotery efa nomantsika ho amin'izany. Io ny lakile dia mandehana dia mbola misy ny fotoana. Dia ianao zany hamono tena noho ny herim-pody izy toerany ihany? Fantatro nge fa mbola tsy salama koa ianao io e. Henoko daholo reny ianao tsy azo toromandra-parainao ambadika ao reny. Niry fireny amin'ny endrika koa vao manetsika ny tananao avy ohatra. Ka ho avelako viraviran'le tsy matoatody reny ihany vi fanoro aminao e. Hatreto dia izy foana no nanao viveriny ainy namonjena antsika. Mila izy zao ka tsy avelako anakana tsy hamonjy azy mihitsy ny tahotra azy izay mety ho fangiry firiana lazainao. Karaha maty ihany koa nefa ianao dia tady dio fa very maina fotsiny nanaovany an'izao rehetrarehetra izao e. Mandikisa ianao fa tsy ho faty zany aka. Tsy natao ho faty atsinona fa hamono. Amitan'ny valy faty nafarany dada. Raha iny olona tsy tovantsy volovolo iny aza navita ny tanany izany voaty izany nandritra ny ampolo taonany. Tena hoana moa any tsy havita ka? Rado Inona? Ahoana re zany? Fa misy inona ry neny? Hitanao? Fa misy inona ho aho? Misy diso anga zany zavatra nolazaiko anao zany ka? Zany indrindra. Diso zany zavatra lazainao zany anaka. Ka tsy asakana tsy hanefa ny valy faty nampanaitinako any dady zany e. Akavetina dia hiverina any. Hanavitra ny fanory sy andripaka. Tsy zany no tiako lazainy. Fa hoe tsy taovan'ny tsy volovolony koa fanoro fa rainao. Maninona tsara hoe rineny e. Aza dia miteniteny foana re rineny a. Nahafantatra tsara n'izany tokoa nesy. Zany nanankinany tamin'ny fanorony fiarovana antsika. Io nangatahany taminy. Rehefa ningavy azy amelany atsony sy anonitra an'izany fanoro. Fa inona re zany zavatra lazainao zany rineny e. Fa tena marina ve zany zavatra lazainao amiko zany e. Dia maninona nefa n'izao zany vao lazainao amiko ka? Satria samy nandrara mafy tsy ilaza ninina taminao izy ro larainao. Eny tsy haiko tsony fa naiza azy zany ohatry nefa miteniteny foana noho. Dia mihevitra zany nareo fa netiny nataonareo. Nefa efa tara loatra ny fanapahanao hevitra mpafantatra amin'ny marina.
te hiteny aminao fotsiny aho hoe maninona ka mifatoa amin'ny fanavotana ny anabavinao efa ny vonina trizay anao ny sorona ny haino anao fanoro dia avelao tanterahany izay faniriny izay ka zany efa mbola tia hijery azy amin'ny masony tia metraka amin'ny fanontaniana manitikitika ny saiko za mbola tia hafantatra azy amin'ny maharaiko azy dia mbola tsy mandao azy ny ainy fantatro izany anaka neny mipetralo ianao dia andraso hotony tsara ny fonao izay vao manapa-kevitra za no izay nandidinao ateo dia nialaingana amin'ity toerana ity manantena fa ahitanareo daho tonga ny amiko rehefa tapitra izao rehetrarehetra izao eny mandehana fa efa andalana ho aty izay ny fahavalontsika tsy ho vitako ny sady ary tena no hiaranao ihany koa miala tsy niarana andratranao fa nekeko anafina taminao no mariny fa inona ary ty nandinika ny fomba ilazako an'izay nampangovotra na teo raha ny marina fa tsy hoe noho io olona io ary tsy vao izao any nangovotra noho izany manantena fa aza miasa saina amin'izany ntsony ianao ry neny fa tsy maninona aza miasa saina amin'izany ntsony na tsy mety amiko azy izao dia fantatro tsara koa hoe tsy nanao zavatra ianao raha tsy noho ny fitiavana anay aza manafa tsy maintsy mbola miainanao ohatr'izao izay sy miora afaka andro vitsy eny anaka eny mandehana amin'izay fa tsy misy fiainana natao anao ntsony eto amin'ity toerana ity tena mafinono ny everako azy reto kely sisa dia ho lambala nefa reto izy manomboka miodidina aleo aloha miavy ny etsy ambadika izy fatakazo mitavika izy mieritreritra mipaikady avy fa mbola manatena neny onina ony lahy samy evy tena ho rambo so everiny lafa anaty filma ary tsika ity janona aloha nytivitra zalahy aleo fa tantaraiko an'lany toy n'izao tantara zao ary satria lahy zany efa mpanao filma ihany efa fantatry lahy ngamba hoe tsy nesy ny tena rainy lahy fity olona mandoalika eto amin'ny loko ity zay ngilizy fa androany zany vao fantatry lahy nefa do taperiko eto ambany masony lany eny vo avy nampandositra an'ireny lahy lahy teo rehefa avy nampahafantarina an'izany saty zay afaka fotoana fo nefa de ho tafaraka eto nareo telo mianaka satria efa zany eniko manenjika azy zany ny alika mpiaza sy ny miaramilako mino afa efa maratra ny zalako izay nitondrana azy mbola niena ty amiko fotsiny mantsy ny baiko ny meko na tsisy tanana na tsisy tongotra tsy olona zany neny nanao atsona ve azy nanaraka azy mandrapidifony tamin'ny lakamotery zao anefa ty nibala lany ndrako mijininika avy amin'ny ratrako efa manomboka fanina sady indray koa zany tsy androany mihitsy no hahafaty aka tsy maintsy avitro ny zandriko sy ny reniko vao hisy an'izany raha izy tsy maintsy fitaiko mivalifatany dada eo mbola mihaino avy rambosa efa manaraina sady averiko kely ny toen'le tantara teo sao de tsy mazava amin'lahy hitsangana moramora lahy zao dia anatiny ity amiko dia hodidiko ambany masony lany tenda nytirainy lapamadika ity dia ahoana nefa raha tsy anao an'izany zavatra lazainao zany ahy mandrosondray mandingana dia asehoako anao hoe tsy mivonina ialaina alohanao velively raha za lahy aleo mivoaka moramora mbola tsy naratra ry lahy tsy nanana fanantenana andresiko anisa fo lahy dia meko baiko miaramilako amonao ny lahy mitifitra vararaka nefa melohan'izany dia aleo sary antsaina ny fampijaliko ny reniny lasiny anabaviny lahy satria lany ny kasaiko ho viraviraina isa roa tena voadidina efa misy tirera roa fa raha vakely ny retsy mikendry avery anaty kirihatra retsy akoatra ny jiola hafa miromo fedina mitsaitsaika makatoerana itivitra ary ahoana moa raha mivoaka dia mamono an'le von io amin'ny balasisa atao anaty kartoska mazava ho azy fa mahalitivitra vararaka koa miaramila any rehetra hiara ho fa zay amin'izay dia ho vitako ny valivatiko dia ahoana nefa nisy mioraka rado voaza fa mbola tsy tapitra ny adinlahy
Asa vela hidina ny pasana ampiadanana ny volofotsiny fahavaloko. Nyaina leso nyaina. Tady dio zay. Aoka ny fahavalo lahy nangofotra rehefa mahenena ratsika. Azony lahy zay. Dia rovo rehefa vavy reo. Matoky any lahy. Dada, tena ianao tokoa ve zany eniko zany e? Fito. Izy indrindra litio mivoangana raha tiany lahy ny anapitra amin'ny fangirifirina. Fanoro. Mialatsiny fa tsy nahavita ninona koa ny rovananao. Indrisy anefa fa ianao ny tena raiko. Sivy. Dia velomany amin'ny varotsy mifody ihany fa ny azy mianaka zany sisa no... Ko satria ny vehivavy sy ny ambavahoana amin'ny fahafatesana ihany mba azonao anehoana hery dia tia ampianatra anao ny atao hoe herim-po. Ny tena lehilahy manko dia tsy mataho-pahafatesana. Zay hirahirany lahy eo fa ny tena lehilahy aloha zany zao dia mifanatrika amin'ny vavabasoko eto hoe azo lahy. Raha mbola misy kely an'izany atao hoe ambom-polehilahy zany ao anatinao dia avelao andeha ny fianakaviako. Efa nitolo-batana aminao zao ka ataovy amiko izay tianao atao. Avelao ny ray aman-dreniko sy ny anabaviko andeha. Zany angamony toy ny tantarany tantarako an'lahy teo. Afatolo zalahy dia daroy andoalika. Dia sokafo tsara amin'izay masony lahy fa manomboka eto ny tena zavatra. Ko satria nanaiky ny fampiraray lahy tamin'ny voany lahy teo dia tsy ataoko amin'ny tarazoka ny famonoana ny rainy lahy. Sokafako amin'ny antso maranitra ty ohatr'izao fotsiny trotrokany. Zay! Dada, mialatsiny fa tsy afaka mba namonjy anao akory. Tsy maintsy hamaly fatiny ranao latsaka koa na zany vitako. Na za maty eo ampiezahana mamita azy. Ampidirany anaty tômôbilina any amin'izay dia andao hiala eto any amin'ny kamo andrindreniny. Avy aloha kisa ny biby dia eo le mpamady kio finina koa nanaromany lalambana io Say lahy efa nahita alika analevina. Indrisy fa tsy ny ambahamba-kory izy nalidy ny tenda amin'ny fanoro. Tele raiky natao ny fitombisy fiany fangirifirina. Ny fantsitsitra ohatry ny rano amin'ny popiriny ny rano voaka tamin'ny tratrokany. Nitranga ny lelany. Ny vadika mena ny angonany rano ny masony dia ny valo arika sy mangana ny endriny. Na dia tsy mba afaka ny antso anao hoe dada sady velom-pisorana tamin'ny sorona rehetra nataonao anay telo mianaka. Mbola felona kay zany rato. Nandenga tamiko fotsiny ilay kisola io hatramin'izay. Maninona? Asambelona? Lanitro? Ny emitra kory dia voadona ilay vazy teo anjoro-trano hoe marina mafy tsy ho tratrany reto hoe. Dia mihevitra ve zany ianao fa hoe tsisy ahita mihitsy? Nefa efa ela ny nandinieko anao avy eto? Ianao? Za tsy napozinao ny ahita ateto Olo tsy vanina. Nataonao efa ny anatahako. Mandrasa fa ho tafaraka tsy velonareo ka. Ny anadahanao efa eto ambohitra. Fa miandry ny reninao sisa dia tohizana ny tantara. Na mihevitra azy ianao fa azonao ny fandresena dia tsy alovany ninona mihitsy zany. Zany io. Tsy mahery noho ny anadahako novinanao vina ianao. Fantatrao tsara zany ka navatra nanaraha matafika amin'ny rongo basy mihitsy ianao isamborana azy. Tapitra ny teninao. Mialohan'ny hodin'ny masoandro androany dia hoe soriko eny amin'ny anadahanao ny lohany. Omeko vetavetainy miaramilako ianao sy ny reninao avy eo. Tsy izy tsy andalo eo aminareo ny lehilahy rehetra afa mijoro ao anatin'ity kanty. Raha za ianao mbola tsy misioka aloha raha tsy tafavoaka ny aly Tsy fantatrao marina mantsy hoe izy rado. Raha mba nanana herin-tsaina kely fotsiny nandehanana ny fanandrina taminy anefa ianao tena hita hoe tsy izy velively ny lavolefony zany. Ohatra ko efa hoe ny lavolefony izy ko tsy izy velively ahoanandray ary Amin'ny bibidira angaty rehefa maratra vao maika masika. Afa-tsy hivoka anao tsara izay rehefa zany anala ny lohanao eny aminao avy eo. Toy izany aloha ny nofinofo fa zany raha teo sisa ny azonao atao hoe.
zay indray ngamony fanarahantsika hoe ny tananao ny analan'ny ainy fanoro. Milamina aloha lahy dia sokafo ny fijery. Iza ny mampitony kokoa ny etaetam-baly faty eo amin'ny lahy? Ny mamono ny fanoro sa ny manala ny an'ilay fahavalony evy tena hoenjana ny lahy atoka, ha? Manatsafidy inona tsony moa ahy e. Sokafo ary ny varavarana resahako amin'ilay vendrana io e. Fa mbola tsy hanapa-kevitra hamono azy velively raha tsy samy manatrika eo ny reniny sy ny anabaviny. Zany angamba le dokotera tsy vaniny iny. Ary aloha modereraka be so mba zay no tsy hanarana ny fo amin'ny famonoana eto. Ay mo bany tsy de ngeza be manahoana kory ary le raha mbo manadala ny saina ehatrizay ty. Za mana tena hita olona goavam-be sady lian-draha mifatotra eo ambony seza. Kinanjo olona mitolefika tao hitalao fangorahana no hitako. Fa ao mifatoraka dia asehoko an'ilay ohatran'ny pozin'olona hitalo tokoa ve asa tsy? Avelako iny tanteraka amin'ny fandresena sarisary ny azony lahy aloha elahy zao dia mifaly. Tsy aharitra nefa zany. Mbola tsy miposaka akory masoandro androany dia raha reto mombamomba an'la anaty taratasy reto aloha no jerena dia do tsy mampinty koa ka. Firy zany zao ny miaramila tsara hofana laviny balan'lahy? 100 saron-jato. Mety hoe maherin'izay mihitsy aza angamba fa reto aloha ny voisa. Ary inona ny tsikiny lahy amin'izay lazaiko e? Satria mihevitra vela fa mampikofo maso azy zany. Makasara tsy ana ny zavatra ao ataoko ao amin'ny lahy fotsiny aka. Zany Ny fangirifiriny lahy miala eny eo amin'ny tany. tsy voararan'ny lalàna ny manofo letsy a. Mba fantatra lahy moa hoe mercenaire amin'ny rongo fiadina tsy latsaky ny 50 ao anatin'ity toby ty. Le atao hoe tafavoaka amin'ity varavaram-by ty ela. Zavatra zay sarotra inona ihany. Fa ny vavabasy miandry an'lahy ivelany ao nga azo an'lahy ataony ininona. Ilahy tsy hoe andositra fotsiny fa mbola tsy maintsy hanavitra ny reniny lahy sy ny anabaviny lahy. Zay samy efa tsara ambina ihany koa. Tsy tia mibetsaka amin'ny lahy fa leo ny fotoana no namarina na andiso antsika. Ny any fantatro dia izay eto ampelantanako ny elan'ny hain'ny lahy. Soka ny solomaso fotsiko sy ny endriko malefadefaka kosa angamba ny akamako ka. Nefa sahako anangana tanana amin'ny lahy fa mbola tsy teraka ny mpamono olona sadika noho iza. Mino kosa fa azo lahy dikan'izany e. Tsy mifaditrovana oziny malagasy. Tsy ampafiry ny efa nazerako raha zay lahy e. Miombeza foana aloha fa eo tsika mahita azy. Zao a. Raha ny tokony no izy dia efa nidaroako nanalako ny foko teto ela. Fa sady tsy tia andotiny lobako fotsy ihany no manana fanajana an'lahy ihany. Tamin'ny biby sy ny olona rehetra no azaiko tsinona dia elany nampitondra faisana indrindra ny tafiko sy nandaniko bala be indrindra. Za indrindra natsapako fahafahampolo lalina mahita an'la mifatotra eto io. Fa hatreto ihany koa nefa. Vao maika ho ampikasambarana rehefa hanala tsikelikely ny ainy lahy. Rehefa manapaka ny lohany lahy amin'ny sabatro. Azo! Mizaha makaina aloha fa mbola hoenjana ny toy ny tantara. Tsy pahazo ny matahotra amin'ny fahavaloko nefa nahatsapa vangovitana kely tany anatiko tamin'ilay nitomoron'ilay rita eo. Rehefa nisoro ny solomasony dia ny mpanjiny ny hatrany anaty fanahy rehetra tany. Zay vao tsikaritro hoe tsy mitovy loko ny anak'Andriamasony. Hoe misy fahasiahana anaty fahatoniany izany ao anatin'ny fijeriny. Tsy fahendrena ho any manamaivana ny mpandinika. Fa ao anaty koa moa zany ny fomba ivoahako ato rehefa voavahako ty menoty e. Tsy manana fahatsiadiny roa mantsy zao aoriany zao ivoahana ato aminjena miora. Rehefa avitro miora dia izy ihany dia afaka manao diversion mandra-pamoahako an'iny eo amin'ny selula misy azy. Ny ala amin'ny menoto vita ihany. Fa tsy maintsy hanapaka ny akibeako anefa amin'izany. Dia tsy ho afaka ampiasa tsara ny tanak'io la mazava ho azy. Dia ahoana amin'izay ny hatrehako an'reto fahavalo ampolo maro ato amin'ity toeran'ity. Ny heriko raha teo efa tena mekely. Ataoko fotsiny rangazy hampandosirana azy mianaka. Kely ny fonoko hoe ho tafavoaka velona ato ah. Fa rehefa avitra izy mianaka ka vitako ny valifatiko dia ampy azy ay.
neny ay dia sandry le tsy vanina ny nandatradrana ohatr'izao tsy maninona fa tony ny fonao e neny ampapitony ny fangirifiriko mahita ny endrika ao tsy misy ratra toy izao inay ny amba lehilahy ohatrany ratoko dia tsy ohatr'izao ny faran'izao tantara izao aza mandrera tena mamisavisany zavatra tsy hanananao fahefana anaka adinonao nga fa merimberenako an'izany teny izany za misaotra an'Andriamanitra nomeny anao tovovavy kely mahafatifaty nefa mahery fo fantatra fa tsy maintsy ahita teny ampitrakana foana ianao dia manantena koa hoe ahita fomba hanafahana antsika amin'izao rato toy ny hatramin'izay e fanantenana toy ny anao izay indrindra no mbola mampitsika io e fantatrao tsara fa tsy hiandry izay gadonany fotsiny izany izy tsy voasamba noho izay drany tolo tsy ombitratra ohatran'izao fa mbola iny izy iny ay ianao tsy falahary ianao e kanosako ambonin'izay rany ianao raha tsara ohatr' izany aiza tokoa moa nisy mpamonoolona anam-pomangoraka to azy zao e olona efa tokony vonoina sy ampijaliana nefa mbola avela hifankahita farany ihany tsy izany akory no mahatonga anao miteny aho hoe kanosa fantatrao tsara ny antony tenenako an'izany e amiko dia ny kanosa sy ny sarim-bavy ihany koa ny samaninitra ny tanany andratra vavy antitra ohatr'izao miombon-kevitra aminao aho raha ny amin'izay rehefa napa-kevitra ny datsadra vehivavy a dia tsy mijanona ny tanako raha tsy tapitra ny ainy rylanitra izao voatsapako ny abibinao e satria raha olombelona tsy materitreritra koa tsy ahavita napaka lohan'olo loatr'izao mba maro loatra koa izany toetra maritanao azany ry mioraka kanosa tsy mifatitrovana biby dia inona koa no manaraka dia mireharehery ianao fa manana fahefananao olona ohatran'izao e zary fafinaretanao no manala ain'olona noho ny valifaty sy ny asosorana amin'ny serana raha teo amin'ny toerako ianao dia azoko antoka fa nanao toako tsy natao hoan'ny osa mantsy izao fiainana izao e tsy laviko noho izany ny filazana hoe matsapa fafinaretana rehefa manao an'izao mampiseho tsinony izany hoe tsy isan'ny remby aho fa isan'ny mpiasa ka roviana nefa ny farana ny von'olo loatran'izao raha mbola ny valifaty no atao ambonin'ny zavatra rehetra raha mbola isy hitsangana malifaty izay efa matiko dia mitombona ny teninao hoe tsy hisy fiafarany izao manao anao tsy ho tratry ny aloka izany ianao mikisaka mikibony ihany mihevitra ohatranao izany hoe tsy maintsy ho tratry ny aloka mino aho fa ampy fanaovanareo veloma farany kosa izay minitra vitsy namelako anareo iona teto izay efa tapitra mantsy ny fotoana azoko omenanareo eto miverina any amin'izay le tsy io ye aza sarisariana mafy ohatr'izany izy fa marary ange izany e miora neny manana finoana kia neny aza manary toko fa mbola tsy ho atoato ny afatesanao neny tsy te ho velona raha tsy maintsy ho faty ianao tsy haiko sanina kory ny fiainana tsisy anao izany neny ain'Andriamanitra tao ny zavadrehetra anaka mangata hery aminy raha sanatria fisarahana amanay izao fisarahantsika izao amp'izay fa eto any amin'izay io e sao hitsahatra noho ny alahelo sy ny ranomaso eto koa ny foko mba azo ny lahatsaina avy ny asambarana mamen'ny foko amin'izao minitra izao valo amby folo taona tokoa mantsy izay no andrasako fatratra an'izao fotoana izao letsy fotoana mitako ny valo fatoko amin'ny fahamongorana ny taranaky nisy sy ny akaiky azy rehetra azay rehetra nolazainao izay koa ny tao an'eritreritra tamin'ny fotoana nidiranao an'io varavarana io teo satria izao rehetra izao mihitsy no nitondranao eo amin'ny toerana sy ny fotoana mety amiko optimiste loatra lahy zany ka sa manao revin-jandraka amba ny marimarina kokoa mety daholo izay fomba ilazanao azy ny masorena kely afotsiny izao dia hoe tsy ho afaka ampitarasoka amin'ny fangirifirianao nefa dia izay no mba nofinofiko tsy fantatra lahy marina hoe izy zany ivan zany tsy mbola mafy noho nesy alana miseho enjana aza letsy
fantatra lava nefa fa mitalaotra ny zazakely izy tamin'ny fotoana naminoko azy nendahako miadana de miadana ny odimasony sy ny molona alo saretsaina ny fanaintaina tamin'izay fotoana izay tsy mbola nisy feo nafinaritra sy nampangoroitsina n'ole feo ny jafajafa tamin'izay mihitsy ngely ty fa mafy izy ka izay aloha de tena tsy fakako amin'lahy anory ny toerana nanafenenanareo ihany izy rehefa andeha hanapaka ny ranjony saingy indrisy fa ay fospista ny meny ny tsatotsatoako ny antsy ny nofo mangatsika ny rehefa nivery maina avany amin'le zony lazany ary tsy nijanona raha tsy nivadika menandrany le lobaka nanaovako efa ny boroka sy ny paritaka eraky le tranopaty koa moa ny tsy nainy sy nitaovany rehetra vita ny fitantaranao aleo ary mba ho tantaraiko aminao indray ny toy an'izao tantara izao satria efa tia mitantara azy tia tantaraina koa ianao ka alefaso ary hoe mba enona voatra mahaliana ahy izany ko hoe soroko ty menao ty amin'ny tanako ty de ho aletiko eo amin'ny trotrokanao hoe soroko hiala tsirairay amin'ny toerany masonao avy eo rehefa azoko antoka tsara hoe miraikitra ao an-tsainao farany endriky le hanapitra ny ainao endahako iboroky eo amin'ny tendanao ny trotrokanao ariny izany io po midadamanao miteriterona ohatrany tilikamby io mihitsy itsipatsipaka anaraina eo amin'ny tany eo ianao ivoatra hatramin'ireo orinao sofinao ireo mino fa azonao asaina tsara aloha hatreto toy izy ihany aloha fa ohatrany mijery film reny mihitsy angely tsy makasaraitsaina an'izany hitanao io varavaramby io de maninona io any tany angamby ianao hoe ahoana ny voaka io dondomiko mafy fotsiny io de tsy maintsy amo azy ny ray amin'ireo mpiambinao satria tsy ho azony an-tsaina mihitsy hoe ho voavahako ny fatorako ny basiny io mpiambina tsy manam-ponin'inno ihany avy eo no aminoko azy sy ny mpiambina hafa ao an-dalatsara ao zay matiko dia ataoko ampinga irovako tena mitifitra taon'ireo hafa zay mbola velona dia aleo saratsaina amin'izay ny zava-bitako rehefa ho azoko ilay mitrailleuse naderaderanareo tamiko iny sapo tena nianatra ary de lagera marina lahy na mpiondana filma tafahotra fotsiny angamba miomeza tsara aloha manarana fo mihitsy vo maika ampitombo ny fahatairanao rehefa aveo tsiny no izany hitako etsady ny fidiridiry ny masonao mandra-panalako azy tsy ahita tsy mandrak'izay fa ny olona kely fotsiny de tsy tady mahazaka fa menoto ny mamaritra ny tongotra matanany lahy akoatr'izay azoko inona ihany hoe mety ho possible raha tena faran'izay kinga aloha lahy de malahelo milaza aminao fa efa voavako hatrany amin'ny fotoana nidiranao teo zany olan'izany fa ahoana no tsisy hoe ahoana fa efa nazavaiko taminao teo daholo ny zavatra rehetra ka zao orora ao anaty masonao zao indrindra ny vatifaty nangatahany raiky talohan'ny tsaranay nampangoritsina anao le feoan'ny raiky ny javajafa mandilatra an'izany ny fakafizako an'izany feoanao mitrena ohatraniko sovony izany zay no ela fa eto zany le anendaka amin'ny masonao de andripaka amin'ny miaramilanao rehetra fa mbola ratsiratsy no zao iainanao zao ny anjony zanakao mandrapiletika amin'ny maso androandroany mino ianao rato tsy napoziko avy-tso mihitsy ianao adinonao angany tokony nomeko anao hoe hiaro anao hatramin'ny farafofonaiko mitsangana amin'izay de andao fonjeny neny amizatra petsaka sy fa teo ianao sy fa nataon'Andriamanitra ohatr'izao ianao aza finina mafy loatra fa marary angenitra trako sy ny andilako io misy koa tapaka mihitsy angamba ao izany to sady mandeha raha be Andriamanitra tena voatifitra kainy ao ambanin'ny fonao izay ny tokony andehanantsika aingana efa manomboka fanina mantsy ahy zany amin'izao etahanao zao ve tsy mbola polony ve miaramila miandry antsika ao ivelany ao miora
manana finoana tadidinao ny amanita sy ny berserkera matroky afa tsy maintsy tafavoaketo ianao sy neny efa ny vonina tamin'reto ianao ho anaingana dia andao andefa mandeha ny fotoana ndao ary vonina ianao vonina fandao dia ka 47 entana reto ny kartosy dia tandremo misy latsaka ary to mavesatra be aza mifantoka milanjany fa zakanao io tadio fotsiny le tianiko hoe mila iverinao isan'ny vatanao ny fiadiana eny aminao misy recul kokoa noho ny basy nampiasainao hatramin'izay iny akino tsara eo amin'ny sorika ao fotsiny amin'izay tsy embe ny onjany ohatr'izao aleteo ny soka dia aza isoriny eto ny maso zao zay mekafindry vao tafavoaketsika any mba vitsivitsy miaramila zay akavanana mokany eny aza miala ao ariana koa aloha raha tsy malalaka ny lalana ko Sniper misy sniper fa midina ambany aloha i neutraliser ko azy tsy mety azy ko azy zavatra tenenao ohatrany fa lazao amin'ny fomba tsotra ka efa voativitra no mandra-pahavitany teny fa raha tsy zany ny fampiresana rehefa miteny hoe 9h dia ny avy anakavianao zay 12h eo alohanao 15h kavanana raha iala eo akaikiko ianao dia kapoy ny soroko fa tsy fandrenesana amin'ny feo ambasy zao ve tsika mbola ifampitantaran'izany ihany fa inona ary ty afaka mitsangana amin'izay ve asa mbola tsy maty le sniper teo mandehana amin'izay fa malalaka ny lalany raha tsy tafaverina ao anatin'ny 15 minutes dia mandehana mandositra fa tsy tafavoaka zany zay ok sisy hoe tsy tafavoaka zay voalavy ny andrarezana tsy efa nampitandrina ny lavy nefa ny za sosodoka ny solomaso fotsiko sy ny endriko malefadefaka raha manana feo amin'ny fieritreretana kely fotsiny lahy dia avelao andeha ny reniko efa eto tsy afaka amaly any latsony non tsy ohatran'izany ny fandeha mibainina tsy miasa eo amin'izao sehatra zao ny resaka sentiment fa oka zava dia nosorona ny ainao anay ve zany ianao tsy manatsafidy ary neny avelao andeha ny reniko raha mbola manana honneur honneur ela ve ny ampianatra resaka honneur mba tsy halava ny resaka dia miko an'lahy ty piaty bala ray sisany ato manana safidy tery elahy zany itifitra avy dia horotika ny balany reto miaramila kirola reto itifitena dia tsy hafantatra an'izay afarany reniny lahy sy ny anabaviny lahy sa maranaingana fangiry fireniny reniny lahy misioka aloha loatra elahy satria mihevitra fa efa tafavoaka ny alina satria mieritreritra ve lahy fa tsy nampianarinay sy dada amin'ny fomba fialana amin'ny toe-javatra ohatr'izao ny reniko sy ny anabaviko nisy an'izanyko inona no talaon'ny lafangorahana tamiko dia version sy fandanimpotoana fotsiny reny ka mitodimy ankavanana dia azy lany tiako atongavana ao zany rado tsy naninona ve ianao dia mihevitra anao inona nefa hony ty elahy tsy maintsy efara mitotondry any mantsy ty raharaha ty nefa jereto ty elahy tsy ny mavita mijoro 2 segondra akory ka manatony lahy raha lehilahy fa aza be safary eo mandehana vonjeo miora dia mila aingana eto raha sanatria maty ary neny ataoko ahoana fanaranao eto anaka ho vitako akory aza ve nijery anao ho faty eto neny manana finoana matoky raha za ianao dia raharotina mihitsy zao fotoana mbola afahanao mandositra zao tsy maintsy hanenjika anareo mantsy ary rehefa avy mamono an'ity zanakao ty tsy nampianarina anazy ny zanako ny fandosirana fa diso ianao hiala eto nefa no ny fangatahany dia iny amin'izay koa ny an'lahy tatazy miarena fa za mioka amin'ny vovokeo zay mandoalika ohatran'izao ny sahazany lahy tsy afaka ny anana fiafarana hafa noho izao mihitsy ny tantarantsika
fa miazakazaka ho aizandray ianao e tsy ery amin'ilay toerana nisanao teo aza ve nahafahana mitifitra an'io ka efa lambalako iny basiny ka tsy afaka hitazapotsiny ny famonoana ny radio eto anefa ka mitondra basy ray amin'ireo ary fa aza mandeha amin'ny tanapolo any e aza manahy ianao fa tsy mieritreritra hifampitolona aminy aka vao misy irika atifirako azy dia izay ny ataoko dada fona fa tsy vitako ny falifatina angatahanao voala odidiko miadana dia miadana amin'izay izao ny tendalalahy azoko antoka fa tsy haharitra 2 minitra kory aorianan'izay dia ho afaka ny ainolahy tsy napozina ny fisininy antsikely tao anaty randrarysany radio dia ahoana amin'izay ho ela teo andao aingana hitady fiara dia entina ao hopitaly ianao ka avy ao mitehena amiko izy neny teo manantona antsika iny izy ka ao ampiloha hitondra azy voakatony eny rada hitako niadiko roneny vita mandidy anao a tsy lavolefina mbola tsy vita zany ny adinao ka tsy mbola tapitreto zany ny tantaranao tsy nandainga ny ekografia fa lahakely ny zanatsika jereo angeny tanjany manahaka an'iza moa izy tsy noreniny ihany teneno izay any am-ponao fa azako boniny fantatrao tsara fa tsy hanome fantatrao fa tsy hanome tsiny anao mihitsy tsy mananjoanao an'izany koa ka inona moa lisinao teneniko akoatr'izay raha ny amin'ny fanoro no mampananao dia amboariny sainy resaka efa vita izany manaso dia tsy tianao akory ny zanatsika tiako ianao dia ho tiaviko tsisy tompo sy aly izay aloko ny kipinao izany ho riariako mihitsy azy io zazy io ny ray andro aniko neny fa inona mampitomany aneny ahitaitra ianao aza manany amiko fa natsiaro indrainao fotsiny ahy iza mitralahy nesa ifanoro efa zao ny mahazo mbola mahita any ihany atao ihany dia gada amin'io mihitsy ako bonjour ndre bonjour ka tsy tiako nijery anareo manjonitra ohatran'ny voapaty ioko ara-paina aloha tsy maty fo amanainy fazifazy daholo zany fa za manokana faly mahita ny lanitsika sy mimendray fandry mila mianatra amin'nytifitra amin'ny kalaky fenao vena sin'olona tamin'izay ary to manao tsongondreny kely le aza sy fombako amin'ny ora fa tsy efa ampy kosa ve izay raha latsak'izay efa fongotra raha teo ivon sy ny taranany tsy isy anao valifaty tsony za nefa miteny anareo hoe ilaina foana ny miomana hiari-tena tsy fantatra tsinona izay ho avoaka ny ampitso ao fa tsy manenina izany sitrana aingana fa vonina hianatra izay tianao ampianarina narahanao teo valifatiny dada tantara nosoratany Ratsaonandrosoa son Flavien Daniel Ramsetatan mbola Rantramanatsoa Sinez tomona fitiavana Elina Sandra nandray feo Riantsoa tompona andraikitra sy mpanatitosa Ramsetatan